Finaritra tompoko dia tonga soa indray eto anatin'ny fandaharana ara maro seho. Androany tsika dia andray an'izareo avy ao amin'ny ara fahafitona CTM ara. Mialohan'ny resadresaka dia anaraka amin'ity santiona tsara anankiray ity vetivety alohantsika. Action! Et action! Tonga soa ianareo avy eo amin'ny Laza Production, nareo telo mianaka sa mianadahy tsy fantatra tsony. Mianaka mianadahy? Nareo mianaka dia izy mianadahy. Dia tonga soa ianareo telo e. Ato anatin'ny fandaharana ara maro seho ankalaza ny fahatelo taona, eo ihany koa ny atao hoe grand retour, fiverenana goavana. Tantarao mahakasikasika an'izay. Voalohany teny dia misaotra an'Andriamanitra lehibe nanome hery ahafahantsika manao ity fandaharana ity miarabantsika rehetra mpanaraka ny tokantrano tsirairay avy any miarabanao namana kristiania misaotra manokana ny TVM sy ny ekipan'izay tarehy Andramatoa Talia nanasanay teto amin'ny fandaharana. Laza Production fait son grand retour iverina hiaraka aminao indray ho antsika mpakafy sarimihetsika tia hilaza aminao zay fa amoaka vokatra izay atao hoe efa nomanina nandritran'izay embolana lasa zay izay ivoaka amin'ny volana Août. Laza Production fait son grand retour. Taiza foana teo aloha no manao grand retour na Laza Production? Nisy fotoana Laza Production nandritra ny taona 2024 iny namana kristiania ny ato zany hoe tsy namoaka vokatra mihitsy fa nanatotosa kosa nefa izahay ivoaka amin'ity 2024 ity ny vokatra. Mahakasika an'izay vokatra izay indrindra manahoana amin'izao resaka famokarana sy fampitana ny sangan'asa eny anivon'ny mpanjifa satria raha fiainana taloha dia miaintsika tany anatin'ireny kapila mangirana na CD, VCD, DVD sy ny sisa reny. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa miaina amin'ny atao hoe numerika dia aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ny famoahana ny sangan'asa. Amin'izao fotoana izao moa irahana mahita misy ny atao hoe transfert, misy ny projection en salle, misy ihany koa ny streaming. Zany hoe reo sisa zany no afaka tena hoe ivelomany samy mpamokatra ety amin'ny sisiny ety. Misy moa Saint TV fa izahay eto anatin'ilay long métrage ivoaka anao projection en salle itety amin'ny Madagasikara sy ny sisa. Tamin'ny horonan-tsarimihetsika Anjory izahay tamin'ny taona 2024 navita ny tety amin'ny Madagasikara ilay sarimihetsika antsoina hoe Anjory. Dia iverina anao an'iny indray zany zay amin'ity fotoana ity, zany hoe melohan'ny nivoany eny amin'ny transfert na streaming dia misy ny fitetezam-paritra aloha zay ho ataon'ilay sarimihetsika. Ankehitriny moa ny ao amin'ny ministera ny ao amin'ny SSM efa miara-miasa ary tena manampy bebe kokoa ny mpisehatra ankehitriny isaorana Andramatoa Talia ny SSM izahay dia hiara-iasa amin'ny SSM koa amin'izay mety fiovana sy mety hanatsarana ny sarimihetsika malagasy izahay eto vonona hiara-iasa amin'ny fandrakana foana. Isaorana moa zany Ramatoa Talia Udela zay miay an'izay ministera tsy ministera fa toerana anankiray zany hoe toerana anankiray ny sary miaina sy ny sary mihetsika malagasy. Ho anareo manokana manahoana amin'ny fahitanareo ny horonan-tsary malagasy amin'izao fotoana izao? Taloha mantsika dia film gasy amin'izao fotoana izao aiza ny lanjan'ny horonan-tsary malagasy? Indrindra ho an'ny mpilalao moa zany. Dia mbola mamerina fiarabana anareo ato amin'ny TVM dia indrindra fa mpanatotosa izao fandaharana ara maro seho izao. Misaotra betsaka amin'ny fampiatranonanay. Za moa zany Mamoniki mpilalao ato anatin'ny Laza Production. Efa ela zay no niara niasa, efa nandritra ny 9 taona fa nisy fotoana kely zany somary trahatra kely naminaviana ny ho avy indray dia ho avy izay zao
iverina ilalao anao grand retour atao amin'ny laza production. Na mihina vinanao avy zany agny manao ikika voyante ianao zany voyante tsy hoe eny nanomana zany nanomana ny fiverenanay indray zay ngamba le grand retour manomana ny fiverenanay indray de ao anaty laza production mahafinaritra be aloha voalohany indrindra satria taony namolavolana indrindra tamin'ny filaonana sary mihetsika de isaorako manokana ny tale retsanga fa namolavolana tamin'ny filaovana fia sametsika malagasy ny laza production de mahafinaritra be ny tale mahafinaritra ny mpiaramilanao mahafinaritra ny zavatra tao mahafinaritra zay ngamba mifehany fa misy tsy mahafinaritra ihany kosa ngamba hoy za zany misikosikotra foana ina zavatra tsy mahafinaritra ao amin'ny laza production amin'ny fiainana moa zany misy mahafinaritra de misy tsy masika ve de ze sa hoe amin'ny mahatale azy aloha de tsy maintsy masika izy fotoana ilana an'izany fasiahana zany fa tsy voatery eo masika foana fa mahafinaritra be mahafinaritra anaty tiako miara-miasa aminy aloha marina fa efa misy fandona foana zay mianaka tamin'dombera sa fandona resaka hevitra tsy mitovy fotsiny ohatra eny fa amin'ny ankapobeny mahafinaritra ny miara-miasa aminy de mahafinaritra koa ny miara-miasa amin'ny mpilalao rehetra ao amin'ny laza production fa ny fiandonana ve moa tsy isy kely tsy vidikevitra tsy maintsy misy kely iny le tafitohana kely de miantso hoe zay izy le antsona moa rova tafitohana mama eo ihany koa refa hiditsika reo aveo le hoe grand retour manahoana andreo eo amin'ny lafin'ny serasera ho anao au niveau serasera iarisy ny fomba hoe pekady hoentina anapariahana ndray ty vokatra vaovao ty satranao Kristianina ame fitenenana fa ny miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana mankasitraka ny TVM ihany koa nampiatrano anay teny mianaka teny menada amin'io araky ny fantaniny Kristiani teo amin'ny lafiny serasera iverina ny laza production zany hoe iny moa le misy miandry foana hoe aiza ihany zany laza production fait son grand retour zany PDB no miandry zay PDB koa no PDB koa ny efa sanganiana mihitsy miandry PDB ny sasa miandry fa misy horonan-tsary mihetsika novokariny laza production zay nampitondraina lohateny hoe Z13 de ho avoakatsika amin'ny volana aogositra ho avy zao izay horonan-tsary izay laza production fait son grand retour de zay ny de zay fa ty misy santiona tsara anankiray ndreo raha antsika de raha vetsika mitraka fanontaniana saika andeha hivolagna aminao zay fa lafo fampiasana takato DG courage ndry courage zay ke miantondiako eto hoe nareo malagasy le malagasy mahendrina ahoana tsara alirika raha kapoka vopa tiako la lasa mandrelirana zany nareo zao moa Diane. Paola tena efa avy be tena efa fanoboky sa mihitsy. ngamba hovaliana am'izay ngamba le fanontaniana ramatoa Irisy ramatoa kely Irisy vehivavy Irisy Arisy fa ataoko Irisy le satria zay no tiako manahoana ny fomba pekady hoentinareo anapariana le vokatra izy no tena cible an'ity vokatra anankiray vaovao ty satria mantsy eo amin'ny lafin'ny serasera ny tena isehoany zay zavatra ty fanatotosana ihany koa mahakasika ny anapartahantsika amin'le Z13 zany voalohany indrindra aloha ao amin'ny laza production misy ny atao hoe staff de ireo staff ireo no miara-miasa amin'ny fanapartahana an'io voalohany indrindra de manaraka an'izay ny ilay horonan-tsary mahakasika ny any anivon'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny no tantaraina ao anatin'io film io de le izy indray nefany
ny olona latsaky ny 12 taona tsy de tena hoe mbola tena cible be aloha anatin'le izy fa mifono anatra eo anivon'ny fiarahamonina fono anatra ho an'ny tanora indrindrandrindra dia misy anatra raisina konkoa ho an'ny firenena le izy mahena hoe Z13 dia ohatra tonga tsy haiko sy atatsofoka ihany koa hoe banlieue 13 B13 film anankiray vahiny zay le izy misy ifandraisany amin'ireny ve le izy sa hoe tena inspiration hafa mihitsy n'ity Z13 ty tsisy ifandraisana raha ny tokony ho izy a zone 13 mantsy le izy fa nafoezina hoe Z13 zany hoe bienvenue dans la zone fa i 13 io nalaza be taloha hoe lazainy zala fa hoe vahaolana hono nefa ohatrany tsy hitako tsindriky kely etona le izy a long métrage braquage le film Z13 a tantara ho an'ny firenena mihitsy ho an'ny tanora zany hoe tsy de misy idirany be fa ny anarana no mety nitovy a kanefa mikolle am'le scénario anay koa le anarana tsy azonay novaina hoe ho atao a Z18 na Z15 na atao hoe Z12 fa de na Z vao mahay zava-doza fa napetraka ity eto anatin'le hoe Z13 le izy a tonga eny amin'ny eny amin'ny fiarahamonina moa amin'ny fotoana ivoahany a de ho hitatsika hoe inona marina le atao hoe Z13 maman milalao anatiny ianao milalao anatiny Z13 a inona anjara toerana raisinao anatiny ao ray aman-drenina tanora eny renina tanora moa zany eny tsy mety koa hoe raha renina antitra tsy maintsy renina tanora no raisinao anatiny io ao manahoana retsanga ny fomba fifantenana ny mpilalao indray ho anareo trano-mpamokatra maka lefa matianina venareo sa hoe na olona le vonsonitra reny ara no nasianareo milalao anatiny io sy hilalao ao anatin'ny trano famokarana tamin'ity fotoana ity tamin'ny faraiky amby telopolo ny volana janoary a taona 2024 lasa teo zay a nanao casting hoe grand casting ino koa ny casting tsy njiko etoana ino casting farany a grand casting na ataonay mandritra ny taona zany hoe any amin'ny taona 2024 andray ngamba vao mety hoe isy grand casting atao aminay aloha misy karazana acteur zany hoe efa fata-bahoaka salanjy kristiani zao a fa misy ihany koa nanao recrutement mihitsy zay hoe andao ndraytsika amoaka olona vaovao mihitsy a ho an'ny sarimetsika satria be de be ny olona manana talenta fa tsy hita izy satria tsisy ny prod manao casting ohatra mety manao casting le prod fa tsisy projet akory a very fotoana le akizy de nijerenay hoe reto le manana talenta andoary anao formation a nampianarany zareo a volavolaina ho lasa matianina rehefa lasa matianina izy a nosoratana ara-dalàna teny amin'ny fitoeran'ny sarimetsika sy sarymiaina malagasy SSM rehefa aveo nampidirina atao anatin'le izy zany hoe mifangaro zany a misy nefa hoe hitatsika tsy maintsy hoe misy ny taitlo ao anatina sarimetsika anankiray a misy kosa n'izay vao hiakatra hisonitra ao anatin'le sarimetsika malagasy zany hoe mifangaro ao zany zay ngamba mampangoky ray hoe mifangaro ao anatin'le izy misy ny tête de misy ny pied de ny tête nareo lasa pied de mety famaky ohatra ny kodiaran-tsarety io fa nytiako anotariana hoe tahaka ny ahoana ny fenitra ny fifantenana n'ireo mpilalao rehetra reo tsy maintsy an'ilay efa mahazatra le bazika fotsiny ve le général hoe mahay mitomany ianao mahay malahelo ianao matetika mantsy reo vao zay no atao de efa le mahazatra foana ampotry hoe malahelo de iny anankiray iny sa manahoana ny critèrany tao anatin'ny nampanaovana an'le casting miresaka amin'ny mpanoratra ianao de nangataka mihitsy tamin'izay a omeo profil identité a an'le rôle milalao anatin'le projet de iny rehefa mivoaka le profil identité hoe olona salan'izao a zarazara somary méchant somary ohatr'izao ty olona ty iny zany nitsangan'le olona de iny natsipy tany amin'ny jury hoe tiany olona tediavinareo ato reto karazan'olona reto ka raha mahita an'ireo olona reo nareo a de ireo ilaitsika de salan'izay zany ny fipetrana raha natao anatin'le izy de misy moa ny note raisiny zareo tao a de mampiakatra izy de anatin'iny résultat de mbola nijerena indray tany anaty formation hoe tena n'le olona ny tedavina tokoa ve a le olona tonga tao lany tao anatin'le fifantenana de tanteraka moa le izy a de vita somatsara le casting zay zany karazana lalatohatra raha natao anatin'le izy ka izy io moa zany na casting na tsy casting de be de be ny mana-talenta anisan'izany zao reto hitatsika tao anatin'ity sary manaraka ty
zany anjolizy zany a dia olona débrouillard izay mihitsy no nampianarako azy izay mba ahafahany mianatra fiainana. Fito zany. Elan-tanana ihany motsika mety ratsatsa zany tamin'izay. Niasa fa tsy tango asasarana, ahafony teny fa tsy tady valisoa, afa-tsy ny mahafantatra fa manao ny sitrapona masina. Amen. Tsisy maty zany, ao no lopato izy. Tena hitako sifrana mihitsika. Kery. Tsika nge tsy mahazo misaratsara ka rehefa aty e. Indrindra rehefa le amin'ny voalohany ohatran'izao. Voray! Voray! Tsy misy n'izany aty. Fa midadilany ny olona mitsabo pety. Tena matakatara-pinamanarema! Maraparana ny fandarana satsika zareo avy eo amin'ny laza production amin'izao fotoana izao ny teknôlôjia dia efa mivoatra be toy izany ohatra ny ilotsaina artifisialy a zay moa zany fanaovana zalazy hoe IA dia aiza ho aiza ny vokatra tena nandaniana rondoa raha oharina amin'ireny zavabaovao misy amin'izao fotoana ireny. Raha oharina aloha zany a somary hoe samy hafa ihany le izy raha ohatra ka sokajiana satria ndray intelligence artificielle ndray a tena hoe zavatra novokarinao mihitsy zany hoe asiko landrany le novokarina mihoatra n'le hoe marina fa mahavita zavatra ny intelligence artificielle amin'izao fotoana ary tena efa mahavita izy fa kosa mbola hafa ihany a ny novokarina teto hoe tena nandaniana rondoa ny ainga tany amin'ny mpanoratra ny réalisateur sy ny sisa mipila lao sy ny sisa ny déplacement sy ny sisa raha jeritsika raha ampidirina anaty intelligence artificielle angely lampantanana analakely a hafa am'paoziny raha ohatra heritritsika le famokarana natoraly tena hoe nahazatratra amin'izay a hafa kokoa zany hoe mbola misy zany ny décalage amin'ireo zavatra ireo a dia ny apetraka fotsiny hoe rehefa misy vokatra vokariny tena hoe matianina namokatra le izy novokarina mihitsy a tsy fao le rehetra zay ngambany a aza mividy piraty aza mividy an'ireny zavatra tsy ara-dalàna ny ambadika an'ireny a efa be dia be mantsy zao ny karazan-davatra hita anaty Facebook vao mamoaka film ianao dia efa misy compte na Facebook be dia be to dia hoe manana an'ity vokatra ity zay ohatrohatry zao elao lavitra ireny zavatra ireny a raha tianao ho velona ny sarimihetsika malagasy a raha tianao hamokatra foana ny mpamokatra sarimihetsika malagasy a aleo ngamba ilay novokariny le tena originaly a no tsy faina zay ngamba ny azoko tenenina namana le tsingona mahay marary moa zany no atao hoe original fa tsy le sasany mangalatra fotsiny ary izy ireny nareo telo no hamaly an'ity fanontaniana ity hoe inona marina dia inona ny zavatra mety iseho anatin'le 3e anniversaire risy ny zavatra mety isy ao anatin'le hoe 3e anniversaire le 3e anniversaire moa efa nidiranay tamin'ny herintaona zany efa tokony ho 4e amin'izao fa nitazominay eo mihitsy aloha iara hivoaka amin'le vokatra anay satria zay napinahaindy lasa tresy tao anatin'izay a dia ankalaza n'izay fahefa-taona anay zay zany zay araka le lazaiko teo a amoaka n'ity sarimihetsika ity a misy conférence de presse ho ataonay moa amin'izay fotoana zay ivoahan'io sarimihetsika io a tsy hoe misy hoe zavatra fety be mipoka be fa anaty sarimihetsika zay no mampiseho hoe io ny anniversaire anay a io ny zava-bita anay a andrarantsika mpijery no mitsara hoe nanao ahoana ny zavatra nataony laza production nanao ahoana mivokatra laza production mbola ohatran'le teo aloha ve sa niakatra kokoa ny kalitao a zay ngamba ny azoko tenenina za koa moa tsy de fombako le manome toko be sy ny sisa fa aloha ny zava-bita ny fampitsarana misy avant première avy io film zay tia hijery ny Z13 a de film atokana
tsy misy andia amin'ny faharoa izy fa zay indray mandeha zay ihany zay le Z13 tena mana-talento reto olona atsika eto zao mieritreritra hoe misy fandraisany an'le événement tamin'ny taona lasa hoe Z13 zay efa ndray volana hoavy zao izy rehefa avy eo ko nefa le raika lataloha iny ko 13 vazivazy moa zany tsy maintsy atao mialatsino azy tsy mazaka ena rany eto ary fanetanana eto am-pamaranana ho an'ireo mpankafy ny sary metsika malagasy satria mila manana ny asa nomena asana zany sary metsika zany am'izao fotoana zao ny afatra angambany ho anareo zay lina amin'ny zavatra vokara laza production de misy ny page Facebook aloha laza production tiré film ao anatin'ny Facebook mora fantatra le page rehefa hita misy page fake ihany ao hitako fa le page anankiray no izy de ny afatra ho antsika de toano ary ina moa zany mety filazana zany ameo hery ny mpanao sary metsika rehetra eto Madagasikara toano izy be de be ny zavatra mety hoe fahadisoanay eny an-dalana eny afaka mitenitsika afaka manitsy isika fa ezaka izahay ameny tsaratsany ho atsika mpakafy sary metsika malagasy mitandrona de hoe sary metsika malagasy mitovy kalitao amin'ny anivelana ary tsy trangamenatra tena zay mihitsy ministre farany teo tamin'ny conférence de presse festival hoe tsy trangamenatra itsony sary metsika atsoatsy zay nitandrona raha ihany ny ombonany ireo mpamokatra sary metsika be de be reo anao zavatra tsara mba hipetraka ho reharehan'ny kolotsaina malagasy zavatra teneny koa toano ary piora ohatra ka misy tianareo anapina nireo mpanao sary metsika ireo tsy voatery atao aminay fa fanao sary metsika rehetra Madagasikara mirahina daholo zay ngamba ny azoko tenenina makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy alefaso arany anao ara am'izao farampananana ny dinidinikay efatra mianaka mianada zao de makasitraka voalohany aloha za any monsieur le ministre Gaspard Fensou sy ny tale any SSM madame Deola fa tena nametraka ary ametraka ny sary metsika malagasy amin'ny lenta tokony isy azy indrindrindrindra apakatra avo zany sary metsika malagasy zany eo amin'ny kolotsaina malagasy de sorako manokana izy ireo de misaotra manokana koa any Andriamatoa Taleany Laza Production fa ny safidy analo voalohany de safidy andreo plalan maro be fa akasitrako manokana ianao Tale mahafinaritra be fiarah-miasa de mino fa mbola afinaritra foana fiarah-miasa atsika atao amin'ny Laza Production mahafinaritra be makasitraka zany hoe efa voatonony zareo daholo moa zany ny fisaorana rehetra sy mifankasitrana fa mbola mamerina ny fankasitrana anareo ato amin'ny TVM ihany nampiatraranay de isaorana manokana ihany koa ny teknisianina rehetra ao ambadika ao de mankasitraka anareo mpankafy sy mpijery sary metsika malagasy de entanina trany anareo anaraka ny page ny Laza Production satria de tena ho avy tokotra zany Laza Production fait son grand retour zany ka aza miala lavitra tompoko mankasitraka de anay aby zay rehetrarehetra zay moa zany fa raha te alaza ianao de midira amin'ny Laza Production de tapitra ny fandarantsika tamin'ity sabotsy tolakandro ity amin'ny herintsika de inona reny vaovao entintsika eto aza misaraka ny televiziona malagasy mifandarana ary marseo marapiana tompoko